mivoaka VCD sy DVD ny oronan-tsary mihetsika ditra manadala arantsika isakariva eto amin'ny televiziona malagasy isan'ny varahana amin'izao vaovao an-tsary ho atolo star Jesus rairandrasiray izao ireo rehetra ireo. Miaraba tomboko lahy finaritra tomboko vavy manasanao ampanajana anaraka ny vaovao-an-tsary ny televiziona malagasy izao ariva izao. Roapolo taona natao renan'ny fihaonana tampony momba ny tany na ny sommet de la terre natao tany Brésil dia iverina any Rio de Janeiro indray ny fihaonana tampony momba izany iarahan'ireo firenena mikambana ao amin'ny ONU. Filoham-panjakana anjatony maro no andray anjara amin'izany ary anisany i Madagasikara. Io maraniny manainga ho any an-toerana ny délégation malagasy no nitarihin'ny filoha Andry Rajoelina nangona nga voateny vato ny namana Solange Rakotonornosy sy ny namana Ira Solarjona. Rio plus 20 io no fikonan-doha lehibe indrindra karakarain'ny firenena mikambana mikasika ny fampandrosoana maharitra 5 alina ireo olona saina ka 100 ireo filoham-panjakana anatrika sy hiady-hevitra mikasika ity fampandrosoana maharitra sy ny fitadiavana vahaolana aingana ampetoana ny fahasimbany tontolo iainana ity. Isan'ireo filoham-panjakana andrasana any Rio de Janeiro any Brésil ny filoha Andry Rajoelina. Nanainga teny vato izy ireo sy ny délégation ny tontolo iainana manara-dia azy. Tonga nanatitra azy teny vato ireo membre ny parlementaire sy ny membre ny gouvernement. Zava-dehibe ho an'ny Madagasikara ary ho an'ny malagasy rehetra na mikasika ny tontolo iainana io na koa mikasika ny fiainana andavanandro amin'ny fampandrosoana ny tanindrazana. Maninona zany tsy nandeha tany fa ny président no nandeha tsy maintsy mifampizara andraikitra ka any moa réunion chef d'état et de gouvernement dia ny président zany makany midiky zany fa raisiny amin'ny fony fampandrosoana ny Madagasikara ka izy zany no nitelo hoe izy ny andeha dia rehefa mandeha izy zany zandray mijanona eto an-tanindrazana manatanteraka ny adidy eto an-toerana eto an-tanindrazana hoe move priorité ny fandanana any Rio de Janeiro amin'io fivoriana iraisam-pirenena io amin'izao fotoana manahirana atsika zao priorité foana io satria zava-dehibe ho an'ny Madagasikara fanlazaiko teo ka dia raha ohatra tsika tsy any ary raha ohatra ka ny représentation tsika any marefurefo kely fa tsy ny tena ambony ohatra ny tsy de manome antony loatra ny fivoriana any ka izay zany na tonga amin'ny président tsy maintsy nandeha any izy zany mba hanambara fa zava-dehibe ho an'ny Madagasikara ny fampandrosoana sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Araka ny taremarika navoaka ny firenena mikambana mantsy dia hiakatra 50 isanjato ny filana sakafo maneran-tany hatramin'ny taona 2020. Mbola hiakatra 570 isanjato ny angovo ilaina ary hitombo ny elanelana misy ara-tsosialy sy ny tsy fahampindrano manginy fotsiny ny fiakaran'ny maripana. Midiky zany fa tsy maintsy hitadiavana vahaolana aingana sy maharitra ity planeta tany iainantsika ity. Traikefa sy toe-karena maitso ho an'ny fampandrosoana maharitra arak'izany ity atao any Brésil ity. Araka ny raha mafantatra dia mijery fotony ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny etapany atsimonosiny ny fitondram-panjakana malagasy mitarika ny teknisiana ny premier ministre Jean-Omer Berzik tany an-toerana izay nankaherin'ny mponina sady nanome marika ny mpitandro ny filamina vaovao nangony namana Joachim Tsiava sy Francis Razanajafy. Taotra tentenagna ary fangirifirina no iainan'ny mponina aty amin'ny commune Isira sy commune Manevy ary ny commune Mahaly ao anatin'ny distrik'ny Amboasary faritra Anosy noho ny afitsiko ny asan-dahalo veriaby ny fanangan'izy ireo omby 3,000 no lasan-dahalo tao tanatin'ny volana vitsivitsy. Ny an'ny commune Manevy dia ravatra amin'ny tranony ben'ny tanàna
tsy vitan'ireo nandravan'ny omby ny fokon'ologno fa nandoro nandrava-trano ary namony mihitsy ireo malaso mitampiadiana mahery vaika. Zay mahatonga fahatrana ho anay mandraka ankehitriny ary mampihemotsy ny fambolem-badinay. Tamin'ny volana avrily hatramin'ny volana may zao misy eo amin'ny commune Mahaly ampitaodakatafahagna omby amin'ny fitonjatona lainy dahaly masy 36 ny kobainy talaky ny kôdy ny kobainy. Manoloana ny toe-javatra mampalahelo ienan'ny olona taty dia tsy nijery fotsiny na niaino fotsiny taty andrenivohitra ny fitondram-panjakana fa nidina ifotony nijery ny zava-misy tena marina ny fitaintainana sy ny tahotra ny fokon'olona koa nankahery azy ny fitondram-panjakana tetezamita notarin'ny prime ministre Jean-Omer Berizic fa niara-ory sy niondroka teo anoloan'ny fianakaviana ny arambona izy ireo. Fa araky ny voalazan'ny ray aman-dreny teo ny zavatra niseho tato ato zay dia zavatra tsy mbola voregny ary tsy mbola fahita tatita amin'ny toerana ity amin'ireo mpitandro filaminana zay namony eny ary miaraka ory amin'ny fianakavian'izy ireo. Io faharariana mahazo anareo aty mahazo anay koa. Ka ireo dahalo, ireo tsy valapandry, ireo tsy magnara-dalàna dia tokony ahafantatra fa ity tany ity dia tany misy lalàna. Ka izay mandika ny lalàna mamonono mangalatra dia tsy maintsy sazigna arak'izay satria tsy ataonay zanaky kala hafa nareo eto, tsy ataonay tany tsy hitanandrenany aty fa aty dia mitovy agny aminay koa. Fa tonga eto atsika hiady amin'ireo dahalo reo amin'ireo malaso reo androaka zareo mba ampilaminy ny tany anampotro zareo hitondra zareo amin'ny fitsarana zay zavatra rehetrarehetra zay dia ataotsika. Mangataka nametrana toby miaramila sy tobiny gendarmerie pirenena ny mponina aty mba hiantoka ny fandriam-paleman'izy ireo ahafahany mamokatra satria faritra mamokatra ara-pambolena sy fiompiana iesira. Ilain'izy ireo ihany koa ny telefona ahafahan'izy ireo mifandray amin'ny andrenivohitra na hiantsoana vonjy aina aingana. Araka ny fantatra dia 510 ireo miaramila no tavaverina andakazera, efatra kosa mbola tsy hita hatramin'izao akoatr'ireo namony ainy tamin'ny fifandonana. Misy moa efa da hafa izay tsaboina ao Tolagnaro sy Savelona anisany tamin'ireo niaritra ny fifandonana sendra namana mpanao gazety tao Fort Dauphin, ary ao anatin'ny iraka izay nataon'izy ireo moa dia ny fifandonana tamin'ny Remenabila tao Iazoabo na vaovao hatrany Josy Lintsiava sy Francis Razanajafy. Izy efa da ireto isan'ny navotry ny ainy tamin'ny fifandonana tao Iazoabo tamin'ny fanafinana nataon'ny Remenabila sy ny tariny koa nanahoana ny tena zavantranga tamin'izany. Maraina tokotokony tamin'ny sivy zay zany tonga amin'ny tanàna tao Iabohazo zay. Iabohazo. Dia ranga ray zay andeha napabary. Dia rehefa nagnotanina izy nilaza fa agny Bekolitra hono zany tena tanàna ny Remenabila fa tsy eto. Fa ny raha lano izy no mipetraka ato. Nangatangana moa izy tamin'izay zany fa tsy fagnaraka zany no izy Remenabila fa niady. Tamin'izay ny angavianay afaka mitarika anay ho agny Bekolitra ary ve anao eno izy. Ka izy zany tsy zay ny zavantranga fa amin'io tanàna Iabohazo no efa namahatra ao zany ny Remenabila sy ny Elemana. Nisy namana ray nahatsiaro jeu de prince zay on Sesia zay efa nanao mission tagny taloha hoe ity tanàna Iabohazo teny eo izy Monazda no misy ny tena misy ny Remenabila fa tsy agny Bekolitra. Ka tamin'izay zay tsy nahafantatra fa nireritetra anao service tsotsotra ihany zany hoe identification sy foiny saika ataonay amin'ny tanàna Iabohazo ka hitaony namaharan'izy mianakavy zany. Ka raha vao niakatra zany ny élément force de l'ordre avy dia nitsenainy zareo amin'ny basy izy efa tesana ny adjudant namana ao amin'ny miaramila eo amin'ny tanàgnany eo mihitsy izy no nipetraka tamin'izay. Zay vao samy nikoropoka amin'izay niaro tegna sady
miemtra zay no miarotegna miarotegna nanomboka tamin'ny 6 zay moa zany hatramin'ny 4 tolakandro na tena nafana ary tamin'ny ora farany eo amin'ny 4 io nafatesana n'le namana sasany satria tafiditra fovoany zay encerclé de eo amin'izay moa no sady mamaly any zay zany no miezaka ny ala de voaterina maky zay nitondra FC 4 zay nivakinay zany fa zareo manana basy mahery avy aorina tao de nahitana koa atao basy ana polisy de vita teraka izy ohatran'le basy tamin'regny FRS regny ray zay ny basy mahery hita maso tao aloha tsindriako eto koa zany fa manana tenue reo tenue-na miaramila beret rouge sy Kosovo ambony fa ny ambany zany fanamiana tsotra saika zandary avy amin'ny Sakarany ankamaroan'ireo nandeha nanara-dimy omby lasan-dalo io izay tratra ny fifandonany 9 ny maty 5 zandary iray miaramila 4 mbola tsy hita popoka ary 5 tafaverina andakaserina mbola mitomo ny asa fikaroana sy ny fampandritany atao any amin'ny faritra ya Bohazo amin'izao fotoana izao sy ny manodidina azy ao anatin'ny fanatratrarana sy ezaka ho famongorana ny asan-dalo any an-toerana mbola mitoy ny fikaroam-baovao. Efa tonga ty an-toerana ireo mpitandro filaminana ahitana ny gendarmerie pirenena tariny général Manakay ny avy amin'ny miaramila tariny général Avzar ary ny général Tantanjaka Martin lehibe ny toboparitry ny Toliara mitarika sy mandrindra ny opération atao aty an-toerana. Nanentana ny olona ny ministry ny rano Reboza Julien zay zanaky ny Esira raha teo mba hiara-iasa mitandro filaminana ireo fokon'olona hanoro ny vaovao rehetra mahakasika ny momba ny remena bila sy ny firongony hatramin'ny toerana misy azy. Miharoasika hialy amin'ny terety mpandoza tiky usandarova milio aosy nde mianasy sy maintsy mba mila atorodia agna fombany raha reo mino afa fantasika zay zahay betotaroa la mahafantasy sady hanareo etoa atoronareo zay ombany fa faty tiky nombo homena sika nombo sy havany hanoro sika sy hisy koa ambony grady to ho avy tiky homaray. Ankoatr'izay nisy ny dinikasa no tarihin'ny ministry ny Foloalinda ny généraly Rakotoarmasy Lucien André sy ny sekretera mpanjakana miadidi ny gendarmerie pirenena ny général Randria Nazar nametrapetraka ny paikady ara-miaramila anamborana ny ekipa ny remenabila. Nandefa sahady zahay tompona andraikitra ambony natao amin'ny tafika natao amin'ny gendarmerie hijery marina ny zava-misy ary iny ny zavatra tokony atao. Nandefa sahady ihany koa miaramila maro betsaka na spécialiste io na miaramila avy amin'ny tafika na miaramila avy amin'ny gendarmerie mba anampy an'le olona ety toerana. Ny tena tanjona dia ny anafongorana tanteraka ny resaka dahalo amin'ity faritra Esira ity satria raha malala fa fanetriky pirenena zany zavatra zany. Efa manomboka zany zao zany asa izany ary mbola ho avy ny fanampin'ireo olon'ireo amin'ny fanaovana an'ilay opération. Tsy azo atao sangisangy tsony ity satria dia efa sangy mihoatra an'ireo zany nataony ny olo-pirenena zay tsy manara-dalàna zany sanatria zany tsy fahavalo aloha izy ireo fa zareo kosa azo lazaina hoe fanitry be ny fiarahamonina dia nampatonga ny fanjakana nanapa-kevitra andefa miaramila faran'izay azo atao raha mbola araka lazaina teo raha mba ilaina dia ho ampiana dia amin'ireo akanan'ireo razana zany araka natao teo dia nampiasa ny hélicoptère jerenagny zany satria fiarahamonina moa zany mikorontana amin'izao fotoana zao ka sarotra ny tonga dia hoe anao tonga dia vatravatra avy hatrany amin'ireo satria misy olona tsy manantsina any anatin'ilay fiarahamonina zany dia tsy maintsy tandremana zany zay zavatra zay dia nalefany ny miaramila efa fandarana zany zareo amin'izao fotoana zao ny hélicoptère itsy andaniny iappuyen ny action zareo ny roplanina madinika koa zany ho ampiasaina daholo zany tsy tsitsina fitaovana misy nyity satria efa fiantsina ny fahampanjakana sy ny herim-panjakana misy ny zavatra mitranga toy ny olo-pirenena sasany zay tsy manara-dalàna. Fanontaniana napetraky ny fokon'olona izay tsy nasiam-baliny avaiza ireo Mastrantsy sy Kalaknikov Koubay amin'onanay io. Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana izay dia anao ezaka ifotony amongotra ny tsy filaminana
ny fitondram-panjakana tetezanita koa misy moa ny fepetra ho raisina mahakasika izay mbola vaovao namina Josephine Tsiava sy Francis Razanazafy. Maro ny resaka mandeha manoloana ny zava-mitranga ao Tsivory Esira aty amin'ny fisasahan'ny faritra Nosy sy faritra Atsimo Atsinanana dia tonga aty an-toerana ireo délégationna mafonja andamina hitady ny fomba isian'ny fandriampahalemana aty an-toerana. Hijerena izay fomba rehetrarehetra azo atao amongorana ny asan-dahalo aty. Hanamorana tsy andeha hiady akory ny diana aty sanaritsara. Nisy ny fandonana, nisy ny famonoana olona, famonoana olona ampitandro filaminana, zay zany nataonay rapitso maraina kany zany dia hitady ny fomba rehetrarehetra zany mba hampitoniana ny vahoaka satria maro ny vahoaka ty raha fa niala ny tany fonenany namonjy toeran-kafa zay heveriny fa mba tsy ampitebiteby azy loatra. Kanefa kosa zany zavatra zany dia tsy azo hojerentotsiny fa tsy maintsy hoezahany impody reo olona reo amin'ny toerana fiadiany ary zany zavatra zany sotanteraka raha tsy misy ny fotoniana raha tsy misy ny filaminana ka ny fandriam-pahalemana zany no anisan'ny antondianay aty koa. Anisan'ny tanjona moa ny anaovana fetim-pirenena ao anatin'ny fitoniana sy ny filaminana. Anisan'ny mandrajara amin'izany ihany koa ny aina manjery na ny ady amin'ny asan-dalo zany amin'ny fampitam-baovao eo no eo na koa eo amin'ny fanomezam-baovao ny rehetra. Koa misy ezaka atao ministeran'ny fifandraisana izay fanomezana fitaovana sy fametrahana émetteur télévision amin'izao tapany faharoa ny taona izao amin'ny tivolana jona ity. Ohatra manomboka rahampitsony makany dia isy ny fametrahana télévision sy émetteur radio ao Ikalamavony izay toerana mafampany anko mifandriam-pahalemana ny ankapobeny, ny émetteur télévision any Iosy, ny émetteur 1000 watts tany many Mahajanga, ny tao Anivorano avaratra, ny tany Mampitrony émetteur radio zany FM, ary koatra ny fanomezana caméra, table mixeur audio sy micro, lecteur DVD sy télévision, poste téléviseur ho an'ny any Tomasina tamin'ny tapa voalohany taona iny dia efa nisy ny fanomezana fitaovana ho an'ny Toliara émetteur matanjaka sy ny tany Mahajanga akoatra ny caméra, table mixeur audio, ordinateur, micro sy ny maro hafa zany tany Tomasina dia nahazo émetteur en télévision 10 watt vaotsela raha tsarotsika tsara akoatra ny tany Toliara izay voresaka teo 10 watt na 1 kilo na 1000 watt ny émetteur am'izany sy ny radio 500 watt ao amin'ny émetteur ny radio any Toliara radio Sotalily. Ny any Iosy moa dia nisy ihany koa émetteur radio 500 watt 250 watt rehefa aty amin'ny 50 taona orinina zonany fahalevantena izany mbola mitoetrany ireo ezaka ireo amin'izao fiatrehana ny fakazany ny fetim-pirenena izao. Akoatr'izay dia misy ihany koa ny firindrana sy fanatsarana ny sary eo amin'ny fiarah-miasa ny DIT, ny radio Madagasikara sy ny télévision malagasy. Mbola isy ireo ezaka hafa ahafahana miatrika ny fifidianana ifanesy mifandimby izay ho manitra-panjakana amin'izao fotoana izao amin'ireo distrika. Mbola tsy nahazo izany tsy ivona ihany fa birao 20 no niarana orina tamin'ny distrika 20 manerana Nosy ary omena fitaovana miandalana ireo rehetra ireo. Fa tany Nosy be kosa dia nahazo pharmacie Frafelis ny any Nosy be notokanana tamin'ny zomalazy teo zany fiarah-miasa ministeran'ny fahasalamana sy ny FNUAP Lampe Malala rasatra sy ny télévision any Nosy be. Miroborobo ny fiarah-miasa ministeran'ny fahasalamana sy ny mpiara-monina antoka vahiny amin'ny alalan'ny FNUAP voaporofo zany teto amin'ny distrikana Nosy be amin'ny alalan'ny fametrahana ny pharmacie fivarotam-panafody Ambongadiny sy Atsinjarany eto amin'ity hôpitaly ity. Natao ireo pharmacie ireo mba ahafahana manana fanafody ampy ary fanafody ilain'ny rehetra. Izay moa natao mba atratrarana ny tanjona. Inona moa ny tanjona dia ny fienany ny kapahafatesan'ny reny sy ny zaza. Ary tanjon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ihany koa ny mampanatona ny tombom-pahasalamana eo anivon'ny vahoaka. Ny farany herinandro teo no nametrahana izany teto Nosy be ahitana efitrano 3 sy efitrano manokana fandraisana vahiny mo ity pharmacie ity ary manala fahasahiranana ny vahoaka tokoa
eo amin'izany fividianana fanafody raha ny eto Anosibe manokana no resaina. Tany Anjozorobe kosa dia ny fanamboaran-dalana sy ny fifezana tsy fandriampahalemana ireo ny votoaty miatrikasa nataon'ny OPCI tamina commune Valy amin'ny faritra andrefana Anjozorobe atrikasa maromaro no natao tamin'izany tany an-toerana Ambintsoa Andriamasarivelo. Mamatsy vokatry ny fambolena ny tsenana Antananarivo ny tapany andrefan'ny distrikany Anjozorobe ny fanamboaran-dalana sy ny fifezana ny fandriampahalemana no lakile ny fampandrosoana azy ireo. Zay tena fositra anankiray ary tena ohatrany loza ny tatao amin'ny faritra misy ana iny satria tena nakana fanapakevitra zany hoe raha resaka teto zay androany de tokony tonga teo zay teny raha izany zao raha ndeha atao raha izany efa zao ny ampelantananay raha izany ndeha reto ndeha hifanampiana. Diny nalalina koa ny famahanan'olona ny fananantany sy toe-karena tompona ndraiky mpanjakana vitsivitsy tandrifin'ireo eto Antananarivo no nasaina tamin'izao atrikasa izao tanjona ny fampandrosoana ny faritra sy ny hahalasa azy ho distrika vaovao miataka amin'ny Anjozorobe. Iza manao an'izay ary de rovina no atao le izy atao amin'ny vomera manokana misy anako zany ny fitokana monina torohevitra moa ny azo tao hoe tsy ampitsonona fa matsiam-bola avy any fanjakana vantana fa tokony misokatra nareo any amin'ny caire any fanjakana amin'ny Union Européenne any amin'ny reo région reo didika zany zay zany tsy janona tsony amin'izao fa anangona ny lery amin'izay de anambatra ary misy vahaolana anankiray lehibe atao dia ny hoe atao arakaraka fikambanan'le commune mihitsy ohatra ny fikambanana OPCI mihitsy no ndeha miara mitaky de lalana iombonana koa ny ray atao fa raha samy angataka daholo ny commune tsirairay hita fa tsy araka an'izany le fanjakana ka ho ana eo amin'ny javo-mananara dia ny lalana route d'intérêt provincial RIP 19 iny ana zao ny numéro 1 amin'ny asanay dia zay ny teny itidianay fa raha iny nefa mbo voatsabo na hoe efa misy firaisan-draika vonandro zao verina efa zava-dehibe amin'ny zao atrikasa taona zay zany. Mivondrona ao anatin'ny OPCI jiaby mananara moa ireto commune Valo liam-pivoarana ireto. Any Antsirabe kosa dia manofana tanora ho teknisianina ambony momba ny fikojakojana ny fitaovana ara-pambolena ny KFAMA. Amin'ny taona ho avy io dia iompana amina fampiafana avoavo ny setra mahakasika izay fenoanitra Andriamaroahina. Ny KFAMA Antsirabe izay mankalaza ny 30 taonany no ivitoerana tokana eto amintsika misana ny fikojakojana ny fitaovam-pamokarana. Roa taona ny faharetan'ny fiofanana izay ahazahoana mari-pahaizana teknisianina ambony. Nanomboka tamin'ny taona 1979 dia niara-ny asa akaiky tamin'ny JICA japonais ny KFAMA Antsirabe. Nihitatra ny fiofanana tamin'ireo fanofanana ireo mpanao asa tanana majinika momba ny fitaovam-pambolena toy ny sariklezy, lasary. Fantatra fa isokatra amin'ny taona ho avy io ny fiofanana hazahoana mari-pahaizana ho enjeniera momba ny fikojakojana ny fitaovam-pamokarana. Nandritra ny lanonana natao teto dia nisy ny fanolorana medaly ireo mpiasa nahavita be teo anivon'ny KFAMA sy ny DRDR avec nakaratra ary ny sertifika ho an'ny tanora nahazo mari-pahaizana ambony. Araka ny nambara teo dia mankalaza ny 30 taona ny jorony ny KFAMA ao Antsirabe ao tao amin'ny renivohitry Vakinakaratra izany ny makasika an'izay mbola namana fenoandra Andriamaroahina mety vaovao. Raha efa 100 ny tany azo vokarina eto amintsika dia ny 100 monja no mbola voavoly amin'izao fotoana izao. Manana ny anjara toerany lehibe arak'izany ny fampiroboroboana ny fitaovam-pamokarana ho an'ny fampandrosoana ny fambolena eto Madagasikara. Ny KFAMA Antsirabe izay mankalaza ny 30 taonany no ivitoerana tokana eto amintsika misahana ny fanofanana ireo tanora liana ho teknisianina ambony momba ny fikojakojana ny fitaovam-pamokarana ara-pambolena. Raisy ny fanjakana zava-dehibe nanorina azy ity satria hita izao indrindra fa teo amin'ny tantarany firenena atreo amin'ny revolisiona maitso dia manana toerana lehibe ny fampitaovana eny ambanivohitra anisan'ireo andro 5 ao amin'ny setry ny famokarana izy. Niezaka ny KFAMA ny hamaly ny hetaheta mikasika amin'izany fampitaovana izany tamin'ny opération 100 000 hectares ka raha nanafatra tracteur 1200 tracteur asika avy any amin'ny fahaizana sovietika dia hita fa afaka eritaona roa taona dia maty izany tracteur rehetra izany satria mbola tsy vonona antsika nandray le teknika nefa fantiantoka be amin'ny firenena ilay izy. Tonga saina angamba isika tamin'izao fotoana izany sy ny mpitondra dia tsy maintsy tandorona le fitoerana mba ahafahana manofana ireo izay kirakira izay kojakoja izay anamboatra raha simba izany fitaovam-pambolena izany. Ankehitriny dia eo ampandrafetana ny paikady ho fampiroboroboana ny fampiasana ny fitaovam-pamokarana ara-pambolena miaraka amin'ny fanohanana ny karda avy amin'ny fitondram-panjakana japonais ny ministera ny fambolena.
araka ny hitantsika ombeniombeny amin'ny fampirahalam-baovao samihafa dia efa mimakomana amin'ny fandraisana ny fetiny 20 jaona isika faharoa amby 20 taona ny fahaleovatenan'ny Madagasikara. Efa maro ny tokantrano no manangana saina ny tompony andraikitra isa tokony manadio ny tanàna sy ny sisiny arabe ny kianjan'ny fahaleovantena. Eto andrenivohitra aloha dia efa mivolona andro fety ny andro misy ny fifaninanana ho an'ireo mpanakady vao misontra anomezana loka amin'izao fanamariana ny fetiny 20 jaona zao mivantana miainga avy etsy anoloan'ny radio Madagasikara eto anosy zany koa ampiainana ampahany amin'izany isika amin'izao takareva izao iarana aminamina Rostine Muriel sy ireo teknisan'ny télévision malagasy. Oh là là, oh baby, I love you, je t'aime, tu mani kametse, ti akonokana, I love you, je t'aime, tu mani kametse, ti akonokana. Cha-cha! I love you, je t'aime, tu mani kametse, yakwa na ukala, oyo, oyo, oyo. Arak'izany dia mahatamana ary tsy mahatehody tsy ireny atsika etsy eto anosy amin'izao asaramanitry ny 20 jaona izao zay tsy latsaka izany ihany koa ny miseho any amin'ny faritra maro samihafa any. Ny volana jaona zay volan'ny ankizy, volan'ny fety pirenena araka ny avaratantsika azy ary volan'ny teny malagasy anatin'ireo volan'ny teny malagasy dia izy ny fampahafantarana ny fiavian'ny teny malagasy, ny teny izay mahafirenena ny firenena koa etsy amin'ny talarariasina naovana fanamarena izany ny 20 ka hatramin'ny 30 jaona izao nanangona ny vaovao nalisoa sy fenoandra Andriamanarina. Finiavan'ny mpianatra avy any amin'ny faritra Vadivavito Fonany anatanteraka fampiratiana momba iny faritra iny mandritra izao iray volan'ny teny malagasy zao. Izahay amin'ny faritra Vadivavito Fonany mpianatra dia nanantony akademia malagasy satria tao Vadivavito Fonany poiran'ny teny malagasy. Hita taratra amin'ny fampiratiana ny fitandronan'ny fomba amam-panao an-temoro manoloana ny fivoarana misy ankehitriny. Faritra Vadivavito Fonany magneva fitarikandron'ny Madagasikara. Nanangona ny sary ny namana Feno Andriamalala. Fa eto andrenivohitra ihany dia tafatsangana ny voatendry ny folo vaovao ho hitantana ny Rotary Club Ainja eto Antananarivo tetsy amin'ny Carlton no nanaovana ny lanonam-pametrana izay fomba ofisialy ny sabotsy ariva lasa teo natrehan'ny foloan'ny distrika 92-20 izany ho arahantsika ny antsipiam-baovao. Ny asa fanompoana alohan'ny zavadrehetra servir d'abord io no fanambin'ireo foloan'ny fandimby ny tantana ny Rotary Club. Dr Rivo na Dr Ramana Rivo izy no napetraka ofisialy hitantona indray ny fikambanana mandritra ny iray taona vaovao manambady mananjanaka telo ny ofana tany veliny teo amin'ny setry ny fitsaboana. Anisan'ny fandaranasa ho tanterahany ny fametrahana herinaratra amin'ny alalan'ny masoandro panneau solaire ao Ambohibary Emermandroso fiara-miasa amin'ny Rotary any Canada ankoatra ny fanamboarana tetezana iampita amina sekoly iray ao an-toerana. Ovatsina fitaovam-pianarana ihany koa ny sekoly tsy miankina iray etsy Ilafy vola 7 euro no ilaina amin'izany. Asiana fanamboarana na réhabilitation ny hôpitaly etsy Tsaralalàna fiara-miasa amin'ny Rotary iray any Lyon. Ny action pérenne izany hoe ny asa maritra izay fanotanterahana tahaka ny hoe ombivaverena ny fitsaboana maimampoana any amin'ny faritra sahirana eto Antananarivo ny fikarakarana sy ny fanondrona hevitra ireo zaza seconde eny amin'ny lycée amin'ny asa izay ataon'ny rapitso
asa crampitso ny anarany ireny rehetreny a dia mbola tanterana dia misy asa hafa ihany koa izay mbola ho atao. azo kojakoja-pianarana ihany koa ny ankizy voatazona eny amin'ny fonjana tanymora ny any an-tanety kely any Rivony Mamo ankoatra ny fandidina mamempona ireo voan'ny lefakozatra izy koa famatsiana ombivavy be ronono ho an'ny ambanivohitra manodidina n'Antananarivo. Tsivina fa mahatratra 4 alina ny isan'ny fikambana Rotary Club maneran-tany ny teto Antananarivo ny Rotary Club Ainja dia tamin'ny taona 7 no tafatsangana ary misy mpikambana 520. Ivoaka tsoela amin'ny VCD sy ny DVD ny tantara mitoy ditra manadala zay arahantsika eto amin'ny televiziona malagasy isakariva amin'ny 7 ora. Tantara azo lovina amin'ny radio izy io no natao zay andrindra azy ho azo ampilalaovina amin'ny televiziona misy fizarana 720. Fitsondrema Sarvelo sy Nena Rakotomenjanary. Nampiakatra ny lanja ny televiziona malagasy amin'ny pijery ny fisian'ny tantarantsary mitohy amin'ny fiteny malagasy ditra manadala. Enim-bolana izay no nandehanany tamin'ny televiziona malagasy. Tantara tamin'ny radio nosoratan'ny Haricom Sarandria sy Hortense Randria Manantena izy io ary navadika ho azo lalaovina amin'ny Henno Manjery teto amin'ny televiziona malagasy. Enim-bolana natokana tamin'ny fanomanana ny fisafidianana mpilalao, ny toerana, ny fianaran'ny mpilalao ilay tantara. Enim-bolana faharoa nanaovana ny famokarana ary enim-bolana fahatelo nandrindrana ny sary sy ny feo. Iray amin'ireo mpilalao fototra 420 Rostina Muriel mitondra ny anaran'ny inspecteur Ravo izy amin'ny tantara. Efa nilalao sary mihetsika izy ary manantena ny fivoaran'ny mpilalao malagasy. Na tsy hitovy amin'ilay any ivelany mba mihatsaratsara mo ny mpanampy anay koa ny réalisateur ny mpamokatra efa azoko ambara hoe efa ampitraika efa dia manampy betsakanay na zanaty izany ny mpilalao rehetrarehetra efa hitako sasany efa nandalo olo raitra, sasany efa mpilalao efa matianina riragidra rirakotroka tsy sekoly ary efa mahavita ohatran'ireny ny ankizy vao may misy sekoly lasa lavitra malagasy. Manana fizarana 720 ny ditra manadala. Hivoaka amin'ny alarobia izao 20 Jiona manerana ny nosy ny DVD sy VCD volume 1. Fa ivoaka izy io ivoaka VCD sy DVD dia mandraisa anjara fa natao mora kely zaka fa efa mividy ny rehetrarehetra mihitsy dia aza mba mividy pirate ranga any. Efa voaomana mialoha ny vola alohan'ny nanatanterahana ny fandinana na ny tournage izay no isany nampiavaka azy. Ho an'ireo namana zay mpianatra na tsy miasa asa lehibe nanome asa ho an'ny mpilalao zany ny fanaovanay ny sary mihetsy izy. Manodidina ny 100 tapitrisa ariary ny teti-bolana no manina nahavitanina ny horonan-tsary ditra manadala araka ny voalaza ny mpanatotosa Germain Andriamanantena. Noezana ho matianina na eo amin'ny lafiny artistika na ara-teknika. Andrasana ny fisian'ny tantaran-tsary mitohy amin'ny fiteny malagasy vaovao indray eto amin'ny televiziona malagasy. Arak'izany dia hivoaka amin'izao katoky ny feti-pirenena izao ny ditra manadala vokariny Ako Production izany fa hivoaka tsoela ihany koa nivoaka ny vokatry ny fifaninanana nampinaovan'ny Telma miara-miasa amin'ny vokatra vokariny dia ny M-vola izany lina amin'ny vokatra io isika mpanjifa famitenam-baovao ny namana Norso Andriamalala. Norombainy finaritra Andrianaivo ny lokany men'ny Telma tamin'ny film farany teo. iPad farany izay raitra natolotry ny tale general'ny Telma miara-miasa amin'ny M-vola. Vao eritreriny tokoa raha ifinaritra Andrianaivo. Nisy moa ny fananganana ny mpikambana anaramaso ny vokatra sy ny vidin'ny lavanila tany Sambava atelena atrikasa izay natao tamin'ny herinandro lasa teo famitenam-baovao namana Dimitsalama John teo amin'ny sarin'ny televiziona malagasy any Sambava.
afatsangana teto sambava tao anatin'izao fotoanantoy izao ny vovona nasionaly izay endraikitra ny CAPRina ny vokatra lavanil ahitana mpikambana 13 izy io ary dia Andriamatoa Seramela Tede no filoha hitarika izany ao anatin'ny roa taona. Ny paikady apetraka ny plateforme nasionaly dia atao hoe tokony ny tanjontsika hoe amerinana ny labelny lavanitsika ka mba ahafahantsika zany miady mba ho tsaratsara ny prix dia tsy maintsy arindra averintsika amin'lohany ny atsarany lavanitsika dia ny qualité-nazy en exportation. O fanatanterahina zany ary sady tapaka tao anatin'ny asambomera dia hampanaraha-penitra ireo efa manana traikefa no afaka manao ny asa lavany eo. Tena avetrany ireo vokatra tsy matoa hitena an-tsena ampahafantarana ny daholobe ny filana izany ny anivon'ny tsenaka isam-pirenena indrindra ny vidiny eo ihany koa ny hanamafisina ny fandriampahalemana ny tsy hivizavizen'ny vokatra amin'ny alina ary hampiarina ao anatin'izany ny dinam-paritra santionandreo fa navoaka teto ihany koa ny fotoana isokafan'ny tsena ka ny fafolon'ny volana jolay ny aty amin'ny manamorona ny ranomasina voalohan'ny volana aogositra kosa ny amin'ny toerana avo ary ny any amin'ny kovetanandapa dia ny fahafolon'ny volana aogositra no alalahana tanteraka indray kosa ny vidiny tsy misy intsony ny famerana ataon'ny fanjakana. Izay ny vaovatsika tamin'izao takariva izao ny namako tantely Tsimarofy no anolotra ny vaovao ny teny frantsay mbola heverineto ny tena koa miaraka amin'ny namana Lantorasata iaraka aminao anatin'ny fanentanana tantaranany baolina Euro 2020 atao any Pologne sy Ukraine. Mandra-piona vetivety tompolasy tompolavy.